Ho am'rapitsindray no ivoaka ao amintsika mpamaky azy ny gazety soa ny larana fa 700 no aseho amintsika ao amin'ny andron rampitso indro lohateny misongadina ao anatin'izany gazety izany fitinina amintsika fohifohy. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Ao anatin'ity larana fa 700 ivoaka manomboka rampitso ity dia lamaody efa miomana sahady amin'ny andro mafana ho an'ny vehivavy no entin'ny gazety soa antsika. Ny friandamody amin'ny andro mafana manaraka ihany koa dia efa ampahafantarin'ny gazety soa ao anatin'ity gazety rampitso ity. Mbola hijanona amin'izay lamaody izay hatrany fa ny fiangalinina eny be ahoana indray izany lamaody ampahafantarina antsika izany. Kely sisa dia ho noely ny andro. Io indray kosa no lahatsoratra hoentin'ny gazety soa amintsika ao amin'ny pejy 3. Amin'ireo vaovao any ivelany kosa any Espana any dia ho hitanao amin'ny pejy 4 ampahafantarin'ny gazety amintsika fa isan-taona dia misy hatrany ny fety toraka voatabia. Hafakely ho ianao vakio ny gazety dia ho fantatrao ny mahakasika an'izay. Ny PNP kosa dia iresahana momba ny toetra ny volavolaina, inona no katsahan'ny malagasy. Ary hitondran'ny gazety akom-baovao ihany koa ireo zava-baovao mahaliana, zava-baovao tany France tao anatin'ireo 3 volana 3 farany teo. Satronany amin'ny lahatsoratra ho hitanao anatin'ny gazety soa ivoaka rampitso ihany ireo fa mbola maro be no entina aminao na eto toerana na avy any ivelany. Ka zadomonana ny makany anjara gazetinao dia eny amin'ny rampitso eny amin'ny rokovaritra mahazatra anao. Hatretondray ary tompo lasy tompo vavy ny fotoanany fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny alarobia fa 1 ny volana septambra ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadino mitoy hatrany ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra MATV. Ny fampahalalam-baovao kosa dia mamy fotoananao indray ho amin'ny rampitso mametraka ny veloman-drapitafa ho amin'izay indray ary veloma tompoko. Bijouterie Santia, Immeuble Arena, Antanmen. Nanolotra anao teo vaovao.